fa mbola mihena Hatreto ny isan'ireo mpandeha mihazo ny zotra nasionaly, mihazo ny tapany atsimo nosiny raha nitatitra avy amin'ireo mpitatitra eny amin'ny fasan'ny karana noho ny tahotra sy noho ny fatahorana ifindrany valan'aretina pesta no antony mampatonga ireo mpandeha mihemotra amin'izay diany izay fanampanazavana. Zara raha misy ireo mpandeha mandeha any amin'ny faritany fa mbola vitsy lavitra ihany koa ireo mpandeha avy any amin'ny faritany mihazo anatin'ny amin'izao fihenaky ny valan'aretina pesta izao raha ny etsy amin'ny tobim-piantsonana etsy amin'ny fasankarana. Mitaraina amin'ny tsy fisian'ny mpandeha arak'izany ireo mpitatitra satria miteraka fahatsiantoka. Amin'ny fotoana idiran'ny mpianatra mianatra no antenain'ireo mpitatitra ampitombo ny isan'ny mpandeha. Ny anay zao no mijany eto amin'ny tobim-piantsonana miandry toro ary teniko aminareo fa efa ray volana latsaka zay no sinzay ataontsika hoe zavatra miseho zay toraka zay koa ny any amin'ny faritany raha ny salany sara dia ataontsika hoe mbola misy kely ihany ambony kely ny tany avy aty makany amin'ny faritany zay ny avy any amin'ny faritany miakatra aty indrindra Tananarivo dia raha mametraka fanontania zay ho an'ny chauffeur sy ny mpandeha zay mba mandeha dia hoe akabeazan'ny olona dia matahotra an'ilay valan'aretina pesta ifanerasera amin'ny olona aty Tananarivo dia izay aloha zany Hatreto fa mino angamba fa amin'izao fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fampianarana ampiditra mpianatra amin'ny latsinay izao dia mety manisan'ny marika anankiray hoe efa misy ny fiatsarany ataontsika hoe fialany na tsy fisian'ny aretina fihenan'ny aretina pesta dia mety izay ndraika ataontsika hoe mety isiny masoandro miratra kely eo anay mpitatitra mba isiny mpandeha avy any faritany. Ny anay moa zany dia izay nasionaly zany no victime satria ny anay dia olona avy any faritany no entinety fa tsy hoe olona eto Tananarivo any fa mizivizy aminay. Miteraka fahatsiantoka ho an'ireo mpitatitra ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Tsy ho an'ireo mpitatitra ihany fa na ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny hôtely na ny maro hafa ihany koa.